Taona tsara ho an'ny vahoaka malagasy ny taona 2024 mitovy ary mandrava izay ratsy tamin'ny taona 1970 izy ary mifanohitra hery raha ny firafitry ny kintana eny amin'ny habakabaky ny lanitra sy ny tany sy mifanaraka amin'ny tsingeritaona mifanesy nodiniana hoy ny mpitaherin'ny asom-piandrianan'i Madagasikara ao amin'ny Tranoben'ny Merina. Ho tsara ny vokatra na ho be aza ny rivotoza mety handalo eto, olan'ny mpitondra ny mety hampanasarotra ny toe-draharaha hoy ny fanazavana. Isan'ny mahatonga izany ny tsy fanomezan-danja ireo ray aman-dreny manana traikefa amin'ny fahalalahana ny toetrandro isa-paritra noho ny rafitry ny mpanjana tany mbola tsy rava. Ilaina ary tsy azo idivirana nefa ny fanandroana sy ny fahaiza-manao ara-drazana hoy ny fanazavana. Ny taona 2024 ho an'ny malagasy aloha raha ny toetra ny taona sy ny firafitry ny kintana eny amin'ny habakabaky ny lanitra sy ny habakabaky ny tany amin'ny tsingeritaona amin'ny fandimbindimby amin'ny arivo taona ny maro dia ny taona 2024 mitovy amin'ny taona 1895. Ny taona 2018 zany dia mitovy amin'ny 1896 fa saingy mifanohitra ny heriny. Raha lazo ny taona tamin'izany fotoana zany vavo indray zany ny taona amin'izao fotoana zao. Na ohatra maizina amin'ny malagasy zany ny taona tamin'izany fotoana zany dia ho famirapiratana ho an'ny malagasy indray ny taona zany. Zany hoe ny rafitra napetraka Laroche tamin'ny 1895 zany sy ny rafitra napetraka Galeny tamin'ny 1896 dia rava. Zay le izy raha amin'ny tetiandro ara-panandrona sy ny herin'ny fotoana sy ny herin'ny vintana ary ny tantarany Madagasikara. Ho an'ny firenena manokana indray ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manontolo, ho an'ny valala tsy mandady avina sy ny valala be mandry dia taona feno tanteraka ty 2018 ty, satria na inona ambolen'ny olombelona eto amin'ty tany gasy ty amin'ty taona 2018 ty dia hitsiry avokoa ary zay mitsiry tsy maintsy mamelana, zay mamelana tsy maintsy mamoa ary ny votsy miraraka. Dia ohatran'izay koa ny toetra ara-toetsaina ihany koa. Raha misy toetsaina tsara zany mitsiry dia tsy maintsy ho tanteraka ary tsy maintsy hitondra vokatra tsara ho an'ny firenena. Ary sarotra ny amolavolana toetsaina ratsy hoe amoehitra ho an'ny firenena amin'ity taona ity satria ny firafitry ny vintan'ny Madagasikara mihitsy no mandatsy sy manaiky an'izany ara-panandrona. Ny fandraharahana, ny fitantanana, ny fiainam-bahoaka ataon'ny fanjakana republikanina no misy fahasarotany amin'izay, satria mazava ho azy raha ohatra ka lazaina fa misy cyclone maromaro andalo dia iny mazava ho azy ke tsy mila faminana iny zany na mila tetiandro fa maro zany ny infrastructure ho simbe. Dia zay fanjakana ny tompona andraikitra aminy raha ohatra misy fahasimbana zany miampy ny fokon'olona. Zay ny fanjakana malagasy no sahirana amin'izany, fa ny vahoaka malagasy dia indrindrandrindra ho an'zareo any amin'ny tany tsy dia manana orana loatra, tany maina loatra, dia ny vokatra ateraky ty taona 2018 ty tsy lany ao anatin'ny 5 taona. Zay ka ho an'ny vahoaka zany io na misy cyclone 10 ary mandeha eo dia mety aminy io, tsara aminy io, fa tsy ratsy aminy mihitsy. Tsy kilalao politika le izy fa rafitra napetraky ny mpanjana tany mbola tsy rava, satria tsy manana fahefana na zokely akory aiza ny ray aman-dreny manana traikefa amin'ny fahalalana ny toetrandro any toerana isaky ny faritra. Fa taloha nge nisy teknisiana nalefa tany ambanivohitra miara-misalaha amin'ny ray aman-dreny ara-drazana mahalala ny toetrandro any aminy. Noho izany tsy mbola misy rafitra mazava zany ara-teknôlôjia eto Madagasikara amin'ny fananganana trano, amina fanaovana barazy na fanaovana lalana anticyclone. Noho izany raha vao misy cyclone eto dia tsy maintsy misy foana zavatra simba satria tsy nomanina ho an'izany ny fotodrafitrasa rehetra eto ane. Dia mazava ho azy tsy maintsy sahirana foana fanjakana. Taona faran'izay tsara indrindra sy taona fatratra indrindra zany ty taona 2018 tikatra.
indrindraindrindra zany le izy a ho an'ny tanora sy ho an'ny olona tsy salama satria mora hitsabona aretina ty taonantsikatra ay satria mifandanja tsara zany a ny hafanana sy ny atsika ay zany hoe ny herin'ny afo sy ny rivotra zany ary ny tany sy ny rano mifandanja mandritran'ity taona 2018 ty dikan'izany a ny toetsaina sy ny toe-piainany malagasy rehetrarehetra na de misy mientrany eo an-daniny a dia misy mifandanja am'izay a mandrindra azy etsy amin'ny ilany